mahatolotra anao izao. Fiainana tao anatin'ny aizina. Tantara mitoy nosoratany nomenjanahary Eva Estelle. Ireo amelona amin'ny tantara: Ponina, Alain, Niony, Nicole ary Gaston. Mpandray feo Erjon Narandivy Arivelo. Mpanatotosa Niony Ramana Misata. Toiny. Rehefa nandinika tsara dia ohatra ny misy ny marina ihany ny tenin'ny volasoa tany ampiasany ireny a. Saingy zaho aloha tsy niseho anohana ny heviny. Sao dia izany no mamadia ny aty amin'ny saloy atyko. Jereo angety izy. Raha tsy ho ampandriana dia eo ambonin'ny seza misy kodiarana iny foana. Nivo a, indrianga zany eo ambaravarana tsy metsika izany. Toa tsy misy mamaly. Nisy feo tongotra mamindrany henoko teo kanefa manina no mijanona rehefa eo ambaravarana e. Za ihany rery tiry vady malalako a. Bruno? Fa ina ny ataonao ao? Mbola variana nijery andria e, dia variana nandinika ny akantondry koa. Tao mandatsahany ianao izany. Nga? Mijery ny akantoko ianao sa mijery ny fahanterako amin'ity fijaliana hiatrehako? Fa iza koa zao no milaza amin'ireo fa antitra ka. Fitsarako aza Bruno dia izany a. Fa dia naninona loatra dia tsy tonga dia maty fa avela hiaritra fangiry firiana ohatr'izao. Izao no teneniko andria. Andriamanitra ny mpandahatra ary saloy fa tsy isika mihitsy a. Dia sitrany izany ny fijaliako. Avelao ho any izany ka. Andao aloha ndry hoentiko kely ery an-jaridaina ka rivotra kely. Ndao ary. Mbola tena matory izy dia nanafatra mba tsy hotarina mihitsy aloha. Na za koa aza ve no mitady azy dia tsy azo foaziny izy. Teneny fotsiny akio hoe tadiaviny volasoa e. Tena tsy azoko atao mihitsy re izany e. Aleo mba hajaina ny teniny ka. Driko izany mba misy toetra mihitsy ka. Ary nga izy nefa marariny dia matory amin'izao oro izao e. Za marina ilay hoe vady miaramila ka rehefa voky dia manontany ondana. Hita mihitsy hoe vady Nathalie dia milamina. Ka anao inona kosa ary moa izy hoe ianao e? Mbola misy raha tokony ho vitan'ny olona toa azy ekia. Izy mihitsy ny tsy te anao. Aza ampiresanao eto ka mbola betsaka ny zavatra ataoko. Hiditra ny andro ny fifoazany ianao sa andeha aloha e? Za kosa aloha tsy mba hitokaiky andro izay sitraponao fa aleo andeha ka. Vadina patron ve roviana vao ifo. Teneny fotsiny izy hoe nitady anao teo hoe volasoa. Fa tsy nandro fifoazanao fa rehefa misy fotoana indray izy miveriny. Eny ary dia mandra-piona. Ie. Ohatra ny hafahafa amiko izany fihetsika ny volasoa iny a. Izany ve ny firesany kanefa mba hoe iny ny tena namany madama. Mahagaga. Tena leo aloha mihetsika amin'izay kindriry volasoa. Sao dia ho atoandro fitehironono eto ka ilozan'ny omby miaga. Ary iny ty malasa senanao eto ry volasoa. Ay vita le. Ianao koa izany dia tena manaitra mihitsy ka. Ohatry ianao ty ho lasa sena lavitra be ihany ka izany indray no lazaina fa manaitra. Ary mba jereo any ity vozon'akanjonao ry tale. Maninona?
marina tsy mahamenatra olona raha misy mahita. Fa misy inonao e? Ohatrany hoe tsy misy vady mpikarakara. Fa manesy koa ve ianao zany sa ahoana e? Isaloha ivadiko ane ka jambe tsy afaka ny anamboatra izay tsy mety aty amiko akory. Vava sendra lasalasa reny ahiny fa azafady eo ary amboariko aloha fa sao dia ho hitan'ny olona ihany e. Zay Misaotra fa ony tokoa ary Volasoa. Ahoana izay? Tena miasa be mihitsy ho ansaiko e. Fa ahoana ke? Inona no ataoko? Isaloha vady mariaziko ary tena tiako ary tsy foka mijaliana izy. Za nefa mba tianana ny hoaviko ihany koa. Dia raha aminao inona zany ny vahaolana mba azonao aroso amiko? Azoko ty ho aiza eo anefa maiza fotsiny milalao baolina retsy ry Volasoa fa sao dia tsy fampitsara kiririko eo Volasoa, io indray ianao fa lasa saina. Mihaino avy ianao e? Azafady aloha fa ohatra ny mbola mieritreritra izay avaly anao anie za tale. Ay, ka ahoana? Tsotra be zany ry tale Tsotra be, lasao e? Rehefa tsy fonao izy dia eto toy fitondranao azy tony amin'izao ihany. Fa aty ivelany mandamina moramora no avinao. Maninona tsara? Zany za anie ry Volasoa tsy tia ampirafy azy e. Fa angamba tsy mety ry Volasoa raha hoe manangana zaza. Ianao koa zany ry tale. Zay ny hitako mety e. Ampandova ihany ianao dia tsy zanako fa zanak'olona hafa. Farafaratsiny rehefa tsy zanakareo saloha miaraka dia mba zanako manokany. Zanako manokana? Tsy maintsy ampirafy ihany zany. Dia inona zany no ataoko e? Ianao ty koa tsy mba lehilahy ry tale marina. Aleo fa eto aho norevitra anao rehefa tsy hitanao izay anaovana azy Aie, ka aleo aloha diniana tsara vao manapa-kevitra ry Volasoa. Ary aleo aloha hiasa fa rehefa ratoandro amin'ny ora fisakafoana tohizana ny resaka raha mety aminao. Otry fa nga ianao tsy hody hisakafo sa za vao asy sakafo any aminareo dia atao masony saloha ny resaka. Aiza koa ry Volasoa fa dia aza mivazivasy ratsy toy io ka. Tsy hody raha tandro fa hiaraka hisakafo isika dia amin'izay afaka miresaka tsara. Zany be? Eny ary manao ny anao ry madame Saloia nalaina ihany ty Eny tokoa tsaroko le feo ka inona ny vaovaonao ary manavina ety? Tsy izany fa ety akaiky ety any miasa sendra nandaly teto amin'ny lohan'ny vavadinareo dia tazaka ianao ary nandondona dia nampidirin'ilay mpanamboka. Fa azafady aloha raha tsy madiso ianao rery moa zany no mipetraka ato? Manambady aka. Miara mipetraka ato izay mazava ho azy miampy an'io mpanampy vavinay io fa maninona fa hono ahy fa inona kay no nahazoanao no dia nahatonga anao toy izao misotasota amin'ny fiainana ry lalaina. Tsy azoko. Ao fa hazavaiko anao raha iny izay mivady voavita raharaha kelikely iny ka nikasa ho any mahajanga ka hoe akarivotra dia niaran-dozy izay mivady. Ny fandona tamin'ny fiara lehibe iray ny fiara kely nentinay tena lozy zany. Tena potika tanteraka tsy sy niraisina mihitsy. Za moa efa afaka ray andro vao natsiaro tena vokatry ny dona mafy niatra tamiko. Ny vadiko kosa tsy tena ninona loatra azo lazaina ho maivana ihany ny ratra no mihoatra ny tamiko. Lalina indray zany sady mampalahelo ry madame Saloia. Tena mampalahelo tokoa ry lalaina. Dia izao sisan'ny farako sady jamba ny malemy ila ary amin'izay dia mbola tsy mba afaka hanataranaka mandrakizay. Aoka ry izay ry madama mahireza fa izay lalam-piainana Andriamanitra mandahatra fa sika olombelona dia mpanaraka izay didiny fotsiny ihany azy ny aina. Izy saorana ary mbola nanomezany tombotr'andro ahafahanao miriary miaraka amin'izao tontolo izao ka tsy hitako tsony anie izay antom-pisiko ry lalaina. Aza manao an'izany. Tsy natao hahita ny mazava fa niaizina ny manjaka ato amiko.
marina tsy izao ny avy be ty atany. Aza dia mitenitiny foana re, tsy misy an'izany ary mivavah mafy ary mantokena Andriamanitra fa raha toa ka mbola sitrapony dia ho alany aminao zao kiza sy fatoranezany mamatotra anao zao ny rina kely any. Zany ve dia ho antenaina tsony? Ohatray atenainy zany tsy fanatao toy izao mandra-pahafaty koa. Tsy ianao anie ho an'ny mpandahatra fa Andriamanitra eny ka raha tena manan-kazo ho tombo sy Andriamanitra ianao ary mino azy dia mangatafa tsy mifitavan'olona izy, ataovy ambony ny herisaina sy ny herim-po ary ny herim-panahy. Totra ny mahavelo-panantenana indray izany teninao izany ry lalaina. Araika ianao tia olon'Andriamanitra toy izany fa tsy olon-dratsy velively. Tiako raha mba misy mamelo-panantenana toy izany foana isan'andro ry lalaina. Mivavah dia ho azonao zany empanahy zany ary manomboka izao koa dia eto ary vonina ny anampy anao amin'izay manahirana anao raha toa ka ilainao zany. Misaotra betsaka anao ry lalaina. Raisiko tena ho namana tokoa ianao fa ianao no azoko antoka ankoatra ny vadiko sy ny mpanampiko. Eny ka mbola misy alea aloha fa ity raiso ny lariko dia afaka miantso ianao amin'izay mamety azy. Ary za koa ny zaky ny andalo rehefa misy fotoany. Fa na izany ary za ialako tsiny aloha dia mialoha fa mety arana ihany zany fa sady miasa koa ny ahy. Tsy maninona re, ka andraso ary aloha tsona vetivety ny voandray an'ity numero anao ty sady mamova vahady ianao raha teo rehefa avy eo. Nivo zay zany na rahanao teo fiainana tao anatin'ny aizina. tantara mitohy nosoratany nomenjanahary Eva Estelle. Novelomny Poun, Alain, Niony, Nicole ary Gaston. Nandray feo Erjon Randivy Arvelo, Nana Totosa, Niony Ramana Misata. Rampitsy ny toy.